Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Mifalia amin'ny fanantenana. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'Andriamanitra izay tsy zoviana amintsika izany. Voasoratra any amin'ny Romana toko 12, andininy 12. Haitsika amin'ilay fanafoezana hoe Romana 12. Dia io tenin'Andriamanitra io maro betsika ny tsy tena mahatakatra ny dikany. Nefa dia zava-miafina loatra no ambarana izany satria io teny io no maneho fa ny fifaliana kristianina dia fifaliana hafakely. Ary tsy misy mpanana, ny kristianina ihany no manana azy, izay le hoe mifaly amin'ny fanantenana izay. Mba ahafahantsika mahatakatra ny dikany satria i Paoly nanoratra azy, dia tsy maintsy mijerytsika ny asa soratry Paoly. Ao amin'ny Romana ihany sao tsika dia efa mahita fanazavana ny amin'ny tiany ambara amin'ny hoe mifaly amin'ny fanantenana io. Satria raha mijerytsika ny toko 5 any amin'ny andininy 2 dia ambarany ao manao hoe tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itœrantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Eo zany dia misy toyany le hoe mifaly amin'ny fanantenana, dia ny toyany hoe mifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny tiany Paoly ambara amin'izany ndray havana dia ny hoe le voninahitr'Andriamanitra io dia hoe ho avy Jesosy Kristy iseho eny amin'ny rahoan'ny lanitra, aneo miharihary ny voninahiny sy ny fahalebiazany. Dia miandry an'izay ny kristianina, manantenana izany ny kristianina, ary izay fanantenana ny fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra, aneo ny voninahiny sy andray ny kristianina izay no mahatonga ny kristianina mifaly. Ny fifaliana mantsy ravina dia misy karazany roa. Misy ny fifaliana izay raisinao vokatra ny zavatra hitan'ny masonao eo no eo. Asa mety omen'ny olona tehaka ianao, na tokatokafan'ny olona eo ianao dia falifaly ianao, na koa misakafo tsara ianao dia falifaly ianao, na miakanjo tsara, mandeha fiara tsara, mandeha manao zavatra samihafa. Dia ireny le fifaliana izay eo no eo ary mandalo daholo ireny fifaliana ireny. Ireny ny fifaliana izao tontolo izao. Mitady foana izy zavatra zany izay ampifalifaliana anazy eo no eo. Ka rehefa tsy misy zany mazava ho azy ny zavatra eo no eo izay raisiny iny, tahaka ny hoe rehefa tsy misy ny sakafo dia tsy misy ny fifaliana. Fa ny fifaliana kristianina ary tsisy manana io afa-tsy ny kristianina ihany, dia le fifaliana amin'ny fanantenana ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra izay andray azy, haka azy. Ahoana moa ny ahafahana manana an'izay fifaliana izay? Dia rehefa jerevanao io Romana toko 5 io dia any amin'ny andininy 1 satria ny vakitsika teo moa hoe koa dia aoka isika. Ny dikan'izany zany dia hoe valiny zany, conséquence zany le hoe aoka hifaly isika. Satria rehefa jerevantsika amin'ny andininy 1 dia hoe koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika. Ny dikan'izany raha hazavaina amin'ny fomba tsotra azahoantsika azy dia hoe ianao izay efa nohamarinina tamin'ny finoana, izany hoe ndefa nino ianao fa Jesosy Kristy maty teo ambony fijaliana ho anao dia manana fihavanana amin'Andriamanitra ianao, vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, mifandray amin'Andriamanitra ianao. Ary vokatr'izay dia nahazo ianao fanatonana amin'ny finoana ozy izy ho amin'izao fahasoavana itœrantsika izao. Izany hoe noho izany fanamarinan'Andriamanitra anao tamin'ny finoana, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany dia tafiditra ianao ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra, voavonjy ianao, voavela heloka ianao, no hamarinina sy no hamasinan'Andriamanitra ianao, ary afaka manantona an'Andriamanitra ianao. Izay le hoe tafiditra tao anatin'ny fahasoavana ianao. Dia vokatr'izay hoy izy Paoly dia izao manana amin'izay fifaliana, satria rehefa ho avy ny tompo dia akanareo izy ho any aminy ianareo ary iseho izy handray anareo. Dia izay fanantenana izay zany no mahatonga antsika lasa manana fifaliana. Izany hoe ny fifaliana kristianina dia fifaliana vokatry ny zavatra ho avy, fa tsy fifaliana vokatry ny zavatra iainany ankehitriny. Rehefa tohizana manko le teny eo dia mbola izy hoe na dia amin'ny fahoriana aza dia mbola mifaly foana izy, satria ny fahoriana koa dia mahatonga faharetana, dia ny faharetana mahatonga hatsara-panavo zatoetra, ary ny hatsara-panavo zatoetra dia mahatonga fanantenana. Izany hoe lasa manana fanantenana foana ihany ianao ny hafaran'ilay izy. Dia izay
no mahatonga antsika hoe ny fifaliana kristianina zany dia tsy misaraka amin'izay hoe fanantenana ny fiafian'i Jesosy Kristy zay. Zany hoe ny fifaliantsika zany dia nivokatry ny fieritreretanao hoe zaho any an-danitra, za anisan'ny olona voavonjy, izao dia tian'Andriamanitra ary ho avy izy andray aho. Efa manana fahasoavana lehibe izay omena any izy. Ary zany mihitsy nahatonga an'i Jesosy Kristy tompo ny teny hoe sambatra ianareo izy raha enjehina sy aratsiana fa mifalia sy miravoravo fa lehibe ny valim-pity anareo izy any an-danitra. Zany hoe le zavatra mahafaly sy mampiravoravo zany dia le zavatra any an-danitra zay ho avy ho azonareo. Ary tahaka izany koa nataony tamin'ny mpianatra. Rehefa avy nandeha nanao asa ny mpianatra ka dia faly ariva nahavita natroka devoly, dia Jesosy tompo manao hoe aza mifaly satria manaiky ianareo ny fanahy. Fa mifalia fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ny fifaliantsika kristianina dia fifaliana mifandray foana, mifamatotra foana amin'izany hoe fiainana mandrakizay lanitra, fiavian'i Jesosy Kristy, fisehoan'ny voninahiny zany. Izay zany midika hoe mifalia amin'ny fanantenana. Ary be dia be ny tenin'Andriamanitra zay manamafy an'izany. Anisan'izany zao Petera voalohany toko 4:7 zay milaza manao hoe fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Izay le tenany koa hoe mifandray foana ny fifaliantsika zany amin'izay le fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahalanitra zay andray antsika izay. Ka izany ny tena fifaliana zany ary zany ny fifaliana maharitra. Izany ny fifaliana tsy azo esorina, tsy mandalo, tsy voavidy sy anananao ao anatinao ao. Ary io fifaliana io zany mazava ho azy ary io zany hoe tsy manana an'izany dia ny mahatonga ny olona tsy manana ny fifaliana satria tsy manana antoka izy fa vita fihavanana amin'Andriamanitra, tsy manana antoka izy fa no hamarin'Andriamanitra. Ka raha toa ka tsy manana an'izany fifaliana izany ianao dia amin'ity anio ity tsy mbola tara fa afaka ny ho hamarin'Andriamanitra ianao. Raha toa ka mino fa i Jesosy Kristy ilay maty teo ambony azo fijaliana no nitondra ny fahotanao rehetra ka ny dikan'izay voavela heloka ianao. Ary izay fahatsapahanao fa voavela heloka izay indrindra nahatonga ny Davida koa ilaza manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Zany ny tena fifaliana zany. Zany ny tena fahasambarana zany fa ny zavatra rehetra ato amin'izao tontolo izao dia fifaliana avidiana manan-devo. Mitarika anao indray iny ho andevony iny ianao. Fa ny fifaliana amin'Andriamanitra dia fifaliana na misy fahoriana na tsisy fahoriana, na misy ny vola na tsy misy ny vola, ny mandrakizay anao mitoetra foana. Ary izay ny mahafaly antsika dia apresiantsika kristianina hifaly, hijery ny mandrakizay, hibanjina n'izany hoe fiavian'ny tompo sy fitiavana lehibe izay asehony akatsika izany izy. Manana zavatra sarobidy miandry antsika any an-danitra Andriamanitra ary ny fahafantaranao an'izay ny mahafaly anao. Dia tsisy afa amin'ireny zazakely izay falifaly miandry ny dadany io tonga na miandry ny mamany io tonga reny. Dia tahaka an'izany ny fifaliantsika kristianina. Izany ny fifaliantsika ary izay manana an'izany fifaliana izany ihany no tena manana le fiainana maha-kristianina dia mahatonga ny Paoly teny hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Mifalia ry havana, mifalia fa ho any an-danitra ianao. Ary raha mbola tsy azonao antoka izany dia amin'ity anio ity mivavaha dia ataovy tompo mino afa nentinao teo ambony azo fijaliana tao alohan'ny fahotako rehetra dia misaotra fa voavela heloka. Raiso amin'ny finoana mihitsy satria izay le nambarany teo ary izany efa no hamarinina tamin'ny finoana isika. Zany hoe raha mino ianao fa lasan'i Jesosy daholo ny fahotanao dia hamarin'Andriamanitra ianao dia lasa manana fihavanana amin'Andriamanitra ianao tafiditra ao anatin'ilay fahasoavana ianao dia natao aminao amin'izay le teny eo amin'ny 9 hoe koa dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Misy toeranao anao any an-danitra any ary dia manana anjara amin'izany ianao dia mifalia. Misy hira fifoazana anankiray izay ny tena mamitina azy. Io ilay hira hoe ny foko no mifaly fanavotana, voaheloka hijaly fanafahana, nomenao mba holovako ny lanitra, fonena ny voavitra. Tsy ny ety no hifaliako fa zava-poana raha ny ety Jesosy no andrasanao ry fo ary an-danitra ary. Izany hoe ny fotsika dia miandry an'i Jesosy Kristy ary izany ny fifaliantsika. Na inona azonao na inona tsy azonao afaka ny faly ianao satria voavonjy. Ho an'Andriamanitra rerany voninahitra. Amen.